dia hoajany manolotra ho anao anio ny tapany voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fandevokeloka nosoratany RS Zita. Ireo anomenany tantara Dina, Copertino, Yanitra, Riri, Erlala, Vonitsoa, Koloina, Liva, Vonjy, Narindra ary Christelle. Nandray feo sy nanatontosa Olivier sy Jean de Dieu. Hita velany tanànatsika vaovao ary tena tsara be mba tindry ihany zany. Tena tsara, ndrivotra madio sady mangingina, tena tiako be ry dada, tsara lavitra noho le tamin'le sary azy. Ay, ka andao hidina ary dia mandroso hijeriny ao anatiny. Dahoary Maresa, mba eto aty an-trano ireo entan'ireo e. Andao dada. Mama Siza. Tonga soa nareo tompoko. Ie, dia misotranao Mama Siza. Ie. Izy no Mama Siza, mpikarakara sy mpahandro sakafontsika ato. Dia izy kosa no fanizanako ry Mama Siza. Ay, faly mahafantatra Mama Siza. Za koa nakatoraka izany. Ito ary tompoko ny fanalahidin'le trano. Ie, misaotra Mama Siza. Afaka mandeha manondra rahanao amin'izay ianao fa efa tonga zaiko. Eny tompoko. Dia izao no atao anatiny ato kely fania. Tena mahafinaritra be ry dada. Itao ny lasopinao raha amin'izay kely Ataovy eo e. Dia Afaka mandeha anao ka. Ao nga manda zay e. Ao ve eo manda. Ao ve eo manda zay azafady eo. ao an'efitranao izy raha misea. Ay alahy fato fangaty nianatra. Tsy tonga olon'le brosiko. Ay mo. Dia efa nomeny ny toman'lalanga le volana angatany laho malerifa. Mbola tsy nanome izy. Mety adiny indray angambako. Ty ary ampy iny. Ampy tika misaotra. Ay moa ka misy an'izao aty takotakona ty. Tsy mieritreritra mihitsy ty raha zaka ty hoe mangala bola omenan'io zazy io. Zazy efa tsy misy atenany io tsony. Niverany zareo fa tsy manara-maso an'ny zareo mantsy ato. Leo amin'izay miala moramora eto ambaravarana eto fa sao dia ho hitan'izy mianaka eo ka. Dia izay raha aloha letsy fa andehana amin'izay ary masotoa elahy e. Misaotra dadatoa. Fa efa nanomboka oviana moa dada ny diran'ny mpiara-mianatra amiko. Vao tapabolana teo nga amin'izay raha nolazain'le taleta amiko ka. Ay, Ataoko fa mbola maharaka tsara mihitsy ndry fa aza matahotra. dia mba aterin'ny dada izany rapitsoko. Eh, Mba voalohany andehanako any am-pianarana mantsy rapitso dia mba satroko raha mba miaraka amiko dada. tsy maninona mihitsy ka. Ao fa manatitra indray ihany aloha izany zay vao makany amin'ny broko. Merci dada. Dada re izany mipetraka tato nandritra izay fotoana ela be izay e. Sa dia Mama Siza nanampy any dada? Araka ireny resaka efa ny fanaovantsika mianaka matetika tamin'ny fanday ireny ihany e. Za reny aloha fa za koa izao ny efa mba tonga kosa ndre. Eny Mama Siza moa izany teo ihany namako tato izy. Vao mifindra taty ireny dia fa izy no mpanampiko tato. Tsotra kely izy iny sady mahafinaritra moa madio koa. Fangazana izy tsy mananjanaka na havany. Ohatrany tsy manana hono izy koa. Moa ny vadiny indray fa maty. Ny havany tsy dia fantatro loatra fa hatramin'izay mipetrahany tato izay aloha ohatra tsy mbola nahita olona namangy azy mihitsy ahy. Fa izao aza mihafahafa aminy fa tsy maninona izany izy. Tsapako faly ary izy nahita andry teo.
nisy fotoana mantsy izy iny nanontany amin'ny momba andry tamiko hoe hoe mba manahoana sy manahoana dia efa tamin'izay izy nefa naniry mafy mihitsy hoe mba tia hitandreo Zany mahafinaritra kosa izy izany. Ay mora zaka dia efa misy akinafinafina ohatr'ireny atao trano ato. Fa akinafinafina hoany Efa tsy misy resaka vaty amiko tsony zany ny fanomezana volan'ilay mandiny, ha? Vololona. Tsy azoko mihitsy ianao a. Sa amin'izay betsabetsaka no omena azy dia tsy hanasitrihana any ambadimbadika any, ha? Manitatra loatra anao rololona ka nanontany azy fotsiny momba le resaka maly aho hoe mbola tsy nomenao n'le volany teneniny dia izay nge ny antony nanomezako anazy teo iny. Fa tsy efa mifanarahana angamo hoe izaho manome an'ilay vola ka androany kosa nge ho any teneniny fa hoe ilany an'le vola satria fady miteny amiko. Orovololona aza hitarina be ho aho fa avela ho aho izay amin'izany ho any. Efa maly eto indray tsika raha ohatra ka izany no mitony faraniko. Ary sao dia mba misy fifandraisana manokana mihitsy ary aminao sy ny zaza iny ha? Sao dia izany no mampipendipendy anao akazo taizana ato trano ato nefa olona efa tsara toerana tany amin'ny havanao tany. Fa fifandraisana hafa inona koa moa izany no tiana ho tenenina ry vololona. Tsoro ny marina raha zanakao mandeha. Maninona raha matoa? Vololona fa inona moa izany telazainao, inona ny tena tianao tongavany? Nareo zanako fony mbola mipetraka tato amintsika aza tsy nataonao ohatran'ireny nanaovana azy ireny. Tsy manao ninninona ato trano fa dia tezana ohatran'ireny kisoa ato ireny fotsiny nefa mahazo izay tediavana. Tsy azoko mihitsy fa inona moa izany ny olana anao amin'izany? Ka mifanafenanao marina raha angaty ny olana koa. Efa tala mihitsy raha ianao tika. Zanatra lahako lazainao fa zanako. Eny zanako tokoa moa izy izany amin'ny mahazanatra lahako azy saingy tsy araka ilay nieritreretinao. Tsy zaza kely nge ara zaka Tonga andray ianao vololona. Tadidio fa tenin'ny rana no nakatsika amin'ny manda hipetraka aty amintsika ary nanaiky an'izany tsara ianao. Ka raha hitondra fikorontanana ohatr'izany moa maninona raha ilika any ha? Dia ilika iza indray ary izy ty tsy zaza kely koa nge ary vololona ka iovaova amin'ny hevitra efa fanapaka-hevitra efa noraisiko inona moa izany no lazaindreo fianakaviana raha ohatra ka averina hipetraka andray manda? Asa inona moa no raraiko izay vavany havanao any? Efa nifanaraka tsika fa hoe hitaizana azy dia ampy izay zaza tsy manao ninninona io ko ananana sain-dratsy eo indray. Ka raha mbola mijanona tokoa izy dia mila manaraka tsara mibaikiko ha? Rehefa misy zavatra mahakasika azy dia mila iarana aty amiko. Azonao zany? Ato izany le efitrano natoron'ny talety eo. Tabataba be kosa reo izany. Nosy faiza koa io? Aiza izany aiza ho izany Remija? Io toa fa mitsangana eo ambaravarana io tsy rehefa merika daholo ny ankizy. Mety io ngamba le mpianatra vaovao nytenenin'ny talemary. Ndrasy loa jere kely. Tena tsy misy ankizy fantatro reto. Jereo zareo sady miogaoga ohatran'iny. Dia aiza izany any mipetraka. Tao tsy mba misy malalaka kortisy izy. Fa iza moa ndray dia manao ina atao amin'ity salanay ity? Mpianatra vaovao aka. Ay, ndry izany le mpianatra vaovao izany. Aiza matahotra fa efa maly ny ankizy nilazany talety eo fa isa ndry hanampy anay isanay moniko. Rakizy mangina daholo rakizy izy eo le mpianatra vaovao nilazainy talemaly iny. Mangina mangina zay
bijoutetsika kely amin'ny fomba tsy ofisialy izy lo mangina ao isany anaranao Fanny mangina aloha mangina eny e tsy maninona zany fa ny anarako Nansia mangina aloha mangina de zao mahafantatra zao mangina satria anao vaovao de mila miseho présenter aminay aloha mangina mangina fa ampafantatra momba azy amintsika hono namatsika vaovao Fanny ny fiantsoa marary tena ngandry mitenena mafimafy Fanny reny fiantsoa e mipetraka tany France taloha sady nianatra tany non mbola tsy vita mitsangana aloha mitsangana aloha mangina aloha rakizy mangina aloha izy ndry no mipetraka eto satria tsy any Frantsa tsony ndry zao fa eto Madagasikara de mipetra-drery ve ndry sa mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny célibat ve ndry sa marié koa teneny daholo zay mety amindry fa zay mila maharaka zava-misy alefa valio e mipetraka eny am-bositany mipetraka miaraka amin'ny dadako ary neninao aiza izy efa maty Manda tsy eny ny angamba sa mbola tezitra eny zany fa izy mihitsy ny teresaka e sady mbola tsy mandray appel izy ny tsy mamaly message foana hatramin'izao manina raha enjehana de resany de mba mody maresany momba ny nataondry ho teneno hoe za miaraka amin'ny fatsindry manda ve kino an'izany tso andana aloha fa ndry aza tsy miresaka koa de ahoana ny alalandriako izany mbi anaingana fa laso ihany izy ok re bailondry manda mbola maika e fa maninona ke la tsy mamaly ampena messageko mihitsy andray kosa letsy de mbola tiritra amiko foana ve zany ala efa nyteneniko angela fa mamy za tamin'iny de tsy tsapako tsony zay zavatra nataoko rehetra tsy terimizany sy miarinasia fa eno ihany vetivety fotsiny aravela manda fantatrao tsara nge fa enao ny tiako efa mba hananazava taminao kosa e tsy mety menao mihitsy ianao efa tapaka tamin'ny andro nahitako nanoraka ny bandiny ny tsikarinasia sady teo amintsika koa ny mbola tsy sininy tsara raha foanade zao manda na de mbola tsy nitomboka azy manda tsy fara io mihitsy mahatsiarona foana vonikadina teto Madagasikara indray ny tombotry dia ianao avy hatrany tao an-tsaiko nanantena fa mbola hitanao itserina niaraka tamin'ny dada saingy indrisy miangatra loatra amin'ny fiainana efa nalainy teo amin'ny tandidon'ny fiainako ianao izay kitapo ny finosako izay nitondra tetỳ an-tany neny mafy loatra ny iainako marotona tsy nahateo anao izay tsapako ny gidiny falaviranao irery aneny irery loatra ankehitriny fa tsy ontsony ianao way fa maninona ianao anaka fa maninona ianao malahelo fotsiny natsiaro le reniko okizay tsy lavitra izy akory fa miahanao eny foana na dia tsy afaka mifakahita maso azy nareo
fa maninona ka mahafaly ny olona nyfahoriany hafa nahoana no vonoany eny nefa olona tsy nanao ratsy an'izany izy akory. Hita amin'ny fania nananjanaka lahy fa maty teo amin'ny 17 taonany izy. Tena zavatra nankety indrindra teo amin'ny fiainako izany saingy ankehitriny vao fantatro ny antony. Izao Andriamanitra no mametraka amin'ny fiainantsika izay olona efa nirasira amintsika mba hakatsika lesiny eo amin'ny fiainana. Izany anaka. Mbola mila neny mama Siza raha teo izy tsy namela alahelo ohatran'izao mihitsy. Eny fantatro izany saingy tsy takatra ny saintsika ny fevitr'Andriamanitra anaka. Andraso fa akazo mangatsiatsika aho anao aloha. Allô? Oui? Ay, raha pitsindroinao antsika ka dia asaivo tonga koa izy. Tena mbola tsy afaka mandray azy androaniko, mbola raikitra kely. Ie, mba ialoatsiny aminy eo aloha e. Zay, eny ary, ie. Allô? Efa tonga ao trano ka ny zanako? Efa ato fa miverina amin'ny roa. Tsy dia angadada? Ola tena misy asa enjehako kely zay e. Dia mety tsy tafody atoandro angamba fa dia raha riva mihitsy. Ngamba lely ndry e. Nanao na ny tany am-pianarana? Tsy nanina ny tany ka. Manina ny dada fotsiny aho. Ay, ao fa hitondra ny dada zavatra raha riva e. Zay aloha fa mazotoa ny zanako a. Mazo tokoa dada. Bisous. Eto e. Tsisy inona ka. Makamaka eny sy mitazitazana fotsiny eto. Mampatsahana eny fahasasana sy ny rainy lahy ny toerana ohatran'izao ka fonombola tany amin'ny dadanay mantsy zay dia tsy andro mihitsy andehanana hamonjy ny fialan-tsasatra any amin'ny ray benay satria misy toerana namboarina mitovitovy amin'izao mihitsy tany. Tena nahafinaritra anay tokoa io ary nahatamanana ireo lahy mihitsy fantatro fa zany nahatolo izao an'ity toerana ity fa tsy ahovana. Zavatra tena nahafinaritra amin'ny papa mihitsy ny tontolo feno natiora ohatran'izao ko. Tena izay tokoa ka efa hatramin'ny fahazazany mihitsy zany fitiavana izany nefa tao anatiny. Tena teritaka azy mihitsy mba tsy arantino azy ao anatin'ny segondra mandalo rehetra ny fiainako. Tiako voafafa mandrakizay ao anatiny ny fijeriny sary izy mivady. Tsy manana fahatsiarovana sary pitinila ankoatran'ireo mantsy mahireza ry zay fa tombon-dalana any azy fa sika rehetrarehetra koa ny tsy maintsy mbola mandalo an'izany dia aza matahotra fa mbola eto foana e tsy avelako oro izany sy so dato fa zao ro manda. Ahoana zay dato? Rehefa misy zavatra angatahany se dia amin'ny entolo miresaka dia tetreneno ihany koa fa ny tsaratsara kokoa aminy dia aminazy no miresaka voalohany. Fantatra nefa mampisy olana eo amin'ireo mivady ny fipetrahako aty. Maninona raha mila fandaminana fotsiny fa tsy misy olana tsy voafazandry se fa zany tsy maninana dia miverana amin'ilay mipetrahako taloha iny azy ry dada toy. Iaina fiainana tsy zarizary an'refa isy tsy mety amin'se mbola mianatra reny nametrahako ny se tamin'ireny azy efa tsy fidiniko raha mbola eto dia tsy ekeko ny iverenany se antsony dia aza matahotra fa tsy maintsy andamina ny rehetrarehetra ato ahy. Misaotra betsaka dato.
tena misehoseho be ohatrin'inona tam-pianarana. Fany nisy fanontaniana mbola tsy voavalindriny tamin'ny maraina aiza fetsifetsy eo. Miteneniny ankizy dia tsy maintsy miteny fa mba tia heny koa mantsy zareo, indrindra fa mibandy. Eo mangina aloha amaly an'le fanontaniana ho fa ny kely manambady sa célibataire zato izy ary lasa narinina ngandry nefa tamin'ny maraina mbola naheny tsara miresaka midringy ahy para velon stylo ako ka mijerako tsy kay resaka ponina an'iny efa maty ny tanako fa hoana kosa dia mifana ohatr'izany iny koa stylo andry alaivao any ambany any dia na mitsambikina eo mbaravarakely eo ndry makasy ina ho prof andao aingana ipetraka ok ary fa mbola tsy tapitra sao dia mihevitra ny hoe nandesy masy dia iby sady miravindry fa mbola mila manoatra n'le tanako ny nataondry tamin'ny stylo teo iny vao mivoaka amin'ny varavarana raha tsy izany ho hitandry eo nanaovako andry ohatra miavinavina daholo le ankizy ato ka namba ny dramako ka iazako tsy nisy namme sa matahotra n'le ataonina sy adaholo tao miatakataka sy manalavitra ary zavy fa eny so ihany fa efa zatra n'le gery anao recherche aloha mba amenoko ny lesona sy tsy ananako arareo mandeha amin'izay fa any an-tranotra angato izany reto princesse oaizy ndry oay tena taitra marina azafady ianao fa andeha ody ahy andeha ody ahoana ono fa nga dindrisady ny zavatra nataondry anikeo jery indringa ny tanako hoe mbola maharary ahy mihitsy izy izany aiza matahotra fa tsy maintsy ody any ndry ka fa izany hoe tsy mandinga an'eo raha tsy mifona amiko sy izao dia izao ka avelao aza andeha atanony any petivionareo anao sa tsy anao mba mahay manolana tanàna koa nge izay malapaka mihitsy no anay mandoalika angena zao dia izao inona re tompona ataoko hoe mba hialako amin'ity vehivavy ity indringa izany teneniko izany andorangaloha rahana zay lazainy aho tena tsy ho avelany dy moramora eto raha mbola hanohatra azy eto jerionkely tsy namany ay mahay manaraka moramora ihany fa maninona mozy natao loatra an'izao manda olona tsy manintsy mihinareo ve dia atao oatra an'izao mitsanganaka aza manaiky ho rebireben'ireo manda kosa so dia efa tafa ohatra loatra ry nasy azy ho ataon'ireo izao ka nytana koa nge jeren'ange no nanaovany azy ka ianao olona tsy maninanao no elingeleninaoko izy kosa ve dia arovany laha ohatr'izao foana azabanana ny lalany ao anao andehanany manda andao kia andao andeha dray tena tsy menatra mihitsy manda misakambina amin'ny faniteto masoko so dia ny atao mihitsy ny tena tsy rariny dia sahany hatramin'ny lalalabaraka teo maso mifaniny mariny tsy anaiky an'izao kosa ka tsy anaiky an'izao mora foana koa misaotra betsaka oay iza teo moa azafady manda ianarako ay ny hafany misaotra betsaka manda ady zany nivakina karatra aza manaiky ataona sy ahotra nyrentsony ka tsy fantatro mihitsy nge hoe nahoana izy manao anaotry ny reny efa toetra ny reny mialina anao izy zany mialina iano zay fa aleo aloha andeha veloma veloma manda manda
sao dia mba tsy rariny kosa ilay tsy reny nataony lareny a mba rariny ary ve moa izany nataony fania teo e farafaratsy mba olo-kafa fa tsy izy fa tokony izy indray tokony ho izy mba olo-kafa ho izany ve no mba hanaovanao nefa fania aza nataony lahandreny tsy mba jereny lahakory no nataony samy manana mendrika azy io e areo ianao fa andehaka fangatsy tiandry le sakafo e fany indrindra zany anontaniako zany ka ndre fa maninona mihitsy ary ndry ty e ngaho tsy mety amindry le sakafo ay misaotra seza amin'le sakay dia mba hanamboary sakafo hafa nety izanako ty raha mety fotrany tsy tian'ireo e sy oako izao fa ka maninona ary indriny tsy mihinana mama sisa mba hanamboary an'le zay sakafo maly indray izy raha ohatra mba afaka manao an'ino anao fa sao dia mba ino no mety aminy za mihitsy re malaina ary dada mazoto dada dia aprimandro ary mama sisa fa naninona indray ary ny zanako iny de arinakaiza moa izy teo io kay ary tomitomany fa ny fa maninona maninona ny zanako malaina ny eny dada ao moa aza manao an'izany fa naliko atsika foana izy na dia tsy hitantsika mivantana ntsony azy mitraketraka loatra ny olombelona azy dada fa nanina amin'ireny olo ireny moa iziny dia tsy namelandra tsy tondrazany amin'ny fahafatesana mino kosa fefa nandray ny valinasany izay mpanao ratsika tsy fonto izany mahonitra ny ainindreny kory dada mananjina ny rahany tsy manatsiny anaka ka tsy zaka ny todiny ireny mety nangiry firononina azo nyreny dry koa ngamba ninazo azy amin'ny fomba hoana moa dada ny lazany dada izany mety efa tsy naponja tsonokoninkazao ireny azo mampiasa saina be amin'izany moa ny zanako aleo ny lalàna nanaomeloko azy raha mbola eto tsy haveloko ena fahasambaran'izany reny olo ireny fa ono mba nanahoana ny tany ampianaranareo tany mba mahafinaritra ihany tsy maninona ka mbola tsy zatra fotsiny dia izay nanahirana kely maiza mifandray amin'ny namana ary raha sanatria misy olana moa dia miresaha foa namako fa namana tona ny talia iany dada zay aloha ary fa tafandrimany re zay fa ndeha atoro dada aloha boni dada tsy mety io hitany sakafo maraina rano amin'izay kely ay mba taveo ambola latabatra ry nira azafady misaotra ay moa dia efa nateran-kanina ambony fandriana mihitsy ny patron kely azafady kely madama fa ivoava sao dia omay eo le loka azafady fa efa ho tara dia mba nasaiko naterina ity aloha ny sakafo marainako tsy hoaniko tsony mantsy raha hiarahinana eo ambony latabatra koa sao dia mba mihevitena renao ty fa mbola ny ampale andrainao ihany na ny zanako mipetraka tato aza tsy nisy nanateran-kanina izany nefa salama vatana fa inona ny eritreretinao anao ty ka janonatra ny fahazarana mahaprinsyanao tany amin'ndray aman-dreninao tany efa atao trano ravololo lenao izao ary mila mizatra amin'ny fiainana ato fa tsy mihevitena ho patron foana miala tsiny indrindra niry ahoana izay madama eto miverina ny sakafo io dia manomboka androany koa tsy misy sakafo afaka mivoaka ny lakozia izany raha tsy zana raha misemy manafatra azy azo eny madama
iza mbola tsy nisakafo? Ale manda teo madama fa tsy nohaniny a. Le mba nitenenina kely teo ve dia nemitra? Tena zaza ratsy taiza mihitsy. Inona reno anodinana ny lohan'iny zaza iny fa efa ty amiko izy izao no mipetraka e. Mbola mieritreritra hoe any amindray aman-dreniny foana izy. Everiny nga fa azo ataony amin'izay itiavana azy ny ato. Hanina ato trano afo ka haka amin'izay tiana atao. Fa inona indray izao tabataba izao ry vololona? Mbola eny ambavahady dia fa maheno menomenona anao ato trano ato. Io e. Izao indray no natao amin'ny prince sanareo. Asaina amboarina ny sakafo dia avy eo avelany fotsiny eo indray. Ohatrany hoe misy andevony ireny ato. Everiny fa volany iray aman-dreniny koa nga miala amin'ireny rehetra ireny ha? Dia izay sakafo tsy hohanina very vololona dia fa mampiaka-pofona na ohatran'io a. Ha! Fa sao dia everiny le rangaty fa rofi-potsiny koa ary ny volany vidianana an'ireny. Ny zanako no mikofoka mitady izay hohanina rehetra ato. Izy anatera-potsiny ato indray no... Zay ka hiakatra indray ny tensionao. Si, tonga dia atao ravitoto sy henan-kisoa ny laoka riniry a. Eny madama. Hitanao izao fa miakatra sady ny tensionao. Andao ariana efitra ry aloha. Dia aoko izay menomenona fa tsy mahasoa ny fahasalamanao na izao e. Koay, tena tia madama indray na miha le vola marina. Le vola madama! Avia lay vao aty e. Vola efa iny atana iny dia mbola laina any amindray. Tena enzana mimpanan-karena. Oui, midira. Ay, monsieur Edmond, tonga soa ianao. Monsieur Randimby. Dia mahazo toerana e? Misaotra rsea. Tena tsara fahatongavana ianao. Vao teo mihitsy mantsy ny tonga le tatitra e. Ty. Tsara kosa izanyko. Saika mbola nisy fotoana vonjeko ihany e. Fa nisy fiemorana tapoka izao dia namatana ty azy ao. Tena mahafinaritra aloha ny valiny e. Jereo e. Ay kosako. Andraso hoe tena mahafinaritra. Ary saha mihitsy izy zany a. Efa tena tompony mihitsy ny fahitako azy. Tsy betsaka loatra ve le pourcentage napetrany? Efa nidinihako ihany aloha teo io e. Efa nidinihako. Fa eo amin'ny 2/3 eo io. Fa tokony tsy aninona zany e. Afaka miakatra kely tsika rehefa mba milamindamina ny orinasako. Sady mila saha koa rehefa mitantana sy manao entreprise ohatr'izao monsieur Edmond. Tomba ny gatsahana tsinona ko. Maro izany. Fa efa nanome daty ve aloha monsieur Cédric e. Raha zao rapport zao mantsy dia toa efa toa tena maty paika avokoa ny zavatra rehetra. Mifandraisany sisa. Ohatra mbola miandry aloha ka. Tsy nanome izy fa raha ny tokony izy tokony avy ety amintsika zany no mivoaka izay resaka daty izay sy ny fankatoavana. Dia fankatoavana an'izay no andrasana aminy rehefa avy eo. Mety ihany zany ka. Mbola vitsiny ankizy tonga. Fa firy ary izao hoe mbola latsaka fefankay. Aloha izany lohanao recherche kely no mandra-pahatonga mpirofoka. Manda koa ary ka efa tonga. Mety tsy mananamana koa ngamby izy fa mipetraka rery. Tsy misy miresaka. Savy mety miavina aminy koa zany ny ankizy. Ohatran'ny olona tsy tia miresaka reny mantsy fahitako an'zareo. Sady tsy mba mitsika izany. Nefa ohatra mba tsotra ihany fanombanako any manty iny. Izy aza mba sahana ny ohatran'anazy tamin'ireny nataon'anazy tamiko ireny. Nanga zany mahavariana azy eo amin'ny finday io. Jery zavatra foana ny ataoko azy matetika. Bonjour.
nangalarindry ny plasiko a. Bonjour. Oay, ay plasindry eto. Azafady ekifa niveriko fa tsy maninona izany fa amikisakely amin'ny fotsiny dia mikandray no mitady toerana hafa rehefa tonga eo. Ka tsy maninona ngefa afaka mifindresana ke zaho e. Eo ihany ho a. Fa mena aloha ny anarako e. Vaovao angandry? Ie, Fanny. Faly mahafantatra. Za kokia. Efa herinandro izany tsy nianatra fa hanarary. Dia androany indray aho vao afaka nanohy. Ay, fa nanomboko vindry ny niditra. Sy vao tamin'ny herinandro teo ke izany niditra. Nianatra taiza taloha? Tany France. Wow, ay kosa efa ela be angandry ny tany. Roa taona eo ihany ka. Izany hoe taty ihany no mipetraka taloha. Ie, taty ihany any afaka baka. Fa naninona indray no verina taty? Nefa nge malaza be fa tsara sady afaka be any. Nalailo ny dadanay loatra kia dia nody a. Ay mo. Fa iza ny namandry? Mika le bandy mipetraka eto iny. Ay, fa bandy izaka izany. Tsy misy olona mipetraka nge teto hatramin'izay natongavako teto izay. Izany ve? Dia mifindra mipetraka aiza izany Mika? Fa tsy maninona raha raisindry ho namandry koa nge zaho e. Efa mpinamana nge tsika izao e. Aza matahotra fa namandry foana ka. Misaotra kifa mena. Karata mama Siza. Iny anaka. Ary nalaky ny ravina reo izany androany. Ie, tsy tonga ilay prof dia lasa nojoeko. Misy zavatra mafana azo trona nga ao? Ie, misy ambina ronono ao fa andraso fa naiko vetivety a. Izany efa izao mbola tsy namasaka ninina akory fa voareto ambaroko reto le izy. Fa inona ny tianao hoanina ary ambaroko aloha e? Sy ataovy miadana mama Siza. Aleo le ronono ihany isotroko kely. Sanambarako lasopy vetivety ndry. Ka aleo miandry sakafo atoandro fa sao dia tsy halany sakafo indray ako. Ay, tiare aloha le ronono fa mafany. Misaotra. Ie, dia teneny ihany ry anaka raha misy zavatra tianao hoanina fa tsy mampaninina mihitsy manamboatra an'izany vetivety a. Oay, may izany laoka izany. Fantatr' izany laoka izany. Ka monsieur Randimbrainao no nampahandro an'io teo. Io ny laoka tena tianao e? Ie. Rehefa malahelo aho dia io foana ny laoka irany telo mianaka mihinana fo ny fahavelony iny. Izany. Tsapako loatra ny alalo ny ferinao no ny fahabangan'irenao anaka. Tokony hananamana ianao fa manampy anardiry eny. Iza moa mba ho namako? Ka any ampianaranareo ohatra na any amin'ny toerana mba falehandry matetika ako. Tsy mananamana ako. Fa mba tia mama Siza ve miasa taminay aloha e? Fa hoana anaka? Tsy tianao nga ny asako ato? Tsy hoe izany ka. Nisy fotoana nanontany any dada dia hoe vao mifinda tamin'ity trano ity hono izy dia efa tato ianao? Ie. Fa inona hono izany tena mba mahatamana mama Siza miasa taminay e? Mba mahafinaritra fotsiny ka monsieur Randimby olona tsotra sady mora ifandraisana. Tsy mba manao ohatran'ilay patron sasany ireny. Izany. Fa nga dia asa trano foana izany ny asan'ny mama Siza hatramin'izay? Ie. Fa soa ihany ange mba mpiasa trano e. Raha tsy izany dia tsy nahita anareo ako. Tiako lazaina tsy niasa tato aminareo manko izany e. Ianao efa izao olona tokony efa tsy hikarakara olona intsony fa tokony efa mba ho karakaraina amin'izay. Tsy mba manana hikarakara intsony anaka. Maty tsy mba namela taranaka ilay zanako lahatokana mantsy. Andray. Izany ve? Miala tsiny. Tsy maneno izany ka. Raha misira indrindra angamba izay nety izay. Tenena izy fa kelikely eo dia vita ny sakafo a. Mba samba nody aloko ry tady izany androany. Masotoa mama Siza. Misaotra retsy a. Ary tena
posy ny bandy iny a tafavoaka mihitsy le sary tatoazina mpanaoviko azy ie ohatra zao mihitsy le sary amin'ny telefonako ndrasy hoe tena mitovoka. fa ahoana indray moa reny nataonao tamin'ny marainy reny? Tena mialatsiny ahy aza ty amiko mihitsy rano ampianarana amin'ny mahazaza ratsy taizanao a rehefa miteny koa dia mila jerena senony aza ilozana miondrikondrika ao amin'iny fatina taratasy iny fotsiny. Ianao mosika mihitsy no tsy tiako jerena ka. Moa zany za mba famaliana ho famaninana ka ianao no mibetrobetroka anahy foana rehefa mampiresaka ohatran'izao. Fa heverinao tokony hanampitamby anao indray jerena ty fandaniana ataonao ato trano karaha zany anie dia tokony tsy nanankepetrahako ato ianao zany no maharatsy taizany tony tsy mba mahay makasitraka fa mbola mahay vava ihany. Eny tena tsapako mihitsy ny hoe manelinkelina be anao zany hipetrahako ato zany mahatakadavitra ihany tsy fantatro hoe ina nefa ny tenao ataoko ianao tsy mandroaka mantsy mifakelezany dohany razaka mipetrahanao ato raha zay ny tianao fantatra azonao zany eny ary ao fa ialato raha zay mba mandrimandry mifonao dia ty nitsariko ny sotominao iny azafady tsy manam-pahefana ny andidy amin'izany ianao tsy mandidy afa miangavy le taratasy azafady tsy didinao amin'ny tiako atao iny taratasinao dia atambaro fa fahefana veza moa nafahanao mandidy ny sariko kay manda fa dia tanao melainao fa kenda tsy mbola nanany mpanzavatra ao aka maizanao miainy fa inona zany fa misy inony fa inona zao inona fa inona ty ataony laromanta azafady fa vohitsaka ao ny sariko jereo nge zao ny olona andanianao sakafo isan'andro ato vadinao indray ny vonony masinao mihitsy ngambizao mahita matya ormanda za ho fatin'iny ato mihitsy ngamba zay ianao vo tonga saina ka fa nisy inona nefa teo ono fa nisy inona teo ka misy inona koatran'le famonona hitanao teo reny indray moa ka manda ne tsy manao an'ireny fihetsika reny raha tsy misy antony tao fa nisy inona mbola izy ihany narovanao vololona fa nataonao inona indray moa manda ho nataonao inona tao amin'ny efitra amin'ny tao izy naninona tao ianao ka mazaka hoe iresaka taminy a dia reny nanaovany okizay za aloha tena tsy anaiky moramora na ny zanako narary aza tsy mbola nisy ny kasitanana sy ny nanan-kenda ohatra ny reny olona anitaka zavatra betsaka ihany zany raha ohatra ka henonao fa okizay iantso amin'ny fidy mihitsy sy rapitso dia rapitso dia iantso zany zany fa mbanjary mihita teo indray ny resaka raha ohatra ka zany no henony okizay dia ho avelako moramora zany reny izy manabe dépense atao tranoko indray mbola ho tambatambasiko nefa efa mikasiny amono azy ao ka mbola ifampiresahana anie zany fa oka fotsiny loha zay mba ho resakitsika atao trano ihany raha ifidy any maheno an'izany ka ho zavatra hafa eo indray no hitrangy le rangahy ty tena tsy fa inona mihitsy ny ao an-tsainao ao andao aloha atory dia rapitso manohy an'izany tsy tiako miresaka manao fa mbola sepotro mifaty-aviserana be loatra ianao aloha atory fa maninona koa ary any nakipetraka tao ny fanamanina mba zakako ihany fa ny fanaovana tsinitsina ohatran'ireny efa tena sirary loatra ka izy andray moa zany nampanaovika n'ity sary ity volana angoniko 4 volana nambarako azy nefa dia rovitina tamin'ny fomba tsy nisy dikany akory efa tokony hanomboka rapitso misy aonka nefa inona tsony sary ty rovitra tsy ampy amiarina azy ray azy ny vola ty amiko sady ny fotoana koa efa vetivety raha teo tsy afenao azy tsony
mahasorena mihitsy zany. Saika voadona le olona marina soy anfa efa tafakizaka le rangaty eo akaikiny izy asa fotsiny angambara izany izy le lehilahy koa efa maminy efa mbola tsy mandeha amin'ny sisiny foana amin'izay ny andro aly inona ary zany tangoronan'olona zany olona voadona ve ka saika voadona ngely tovolahy mamy io e fa soy anfa voasiton'le rangahy anankiray io dia izay ny tsy nampaninana azy mila mitandrina mihitsy rehefa mandeha amin'ny alolotroka indrindra mitoerana be olotra to fa maro ny loza mety hitrangy indrindra le fanena amin'ny olona tsy mitandrina ohatry reny tena izay mihitsy ary avia midira tao anaty fiara amin'izay dia andao ototsika ka fa dia efa manomboka mangatsika koa aty avelany aty oay fa misy inona fa tsy manda ve iny izy zany manda tena izy io ry dada andraso vetivety aloha enganika mba andiso any fijeriko fa tsy manda koa manda fa manina ty amin'ny andro alina be zao ianao tsy videtana ka ka tsy mpivaritena akory aka tsy tadidinao nga za Fanny re Fanny le mpiara-mianatra aminao Fanny tsy mahafantanao fa velo ande andraso aloha e fanga ianao tsy nanana namana niaraka taminao taty izao tena mambengy ianao e tsy mamoaka velo ande tsy manana mazany toa sady mbola tsy mentararana tsara fa modeza nefa ianao e le popoka tsy mbola hotaka akafavony telo amin'ny alina andriamanitro manda mila mody ianao fa aza loatra ny andro e atao mpanendaka ty mila fatiny angenao e tsy matahotra mpanendaka zany bandy azy ianao ke mamo e mamo ianao tsy mbola azo fa tsy mamo e still fa still ohatrany menamena ndraiky azotia dia ahoana re zany andao ary fahaterika ianao e nitondra fiara-mantsy zay atenanao za so dia ianao mihitsy tena mpamendaka tsy tianao sady tsy mila mozany tango e mbola setany mpamosavavy iny azao inona mpamosavavy mpamosavavy zay avelao ande inona mbola tsy mampatory anao foana e andro efa mifiro zao mbola nilozana mivezivezy eo ihany tena mbola tsy naverina angeny za zendra matoa e mbola tsy ao anefitranony ao izy inona moa ny raharaiko aza na tsy hiverina ntsony izaka ory vololona sao dia heverinao fa ho afamaina amin'izao ary sika raha sanatrika misy zavatra mahazo an'iny amin'izomandroalina zao any oke tsika ka zanga moa nandroka sy nampirenireny azy okizay raha zaka okizay fa tena leobe ny resaka niny avanao iny ary tsy mila mahita niny miverina ato tsony koa ory vololona zay e dia zay tianao koa na izy mijanona ato na zany mandeha na za no mijanona fa tsy misy azo tsony tondra kirotana faona isan'andro mihitsy iny manda andao ianao any an-trano raha mbola tsy te hody any aminareo ka andao any aminay fa tsy maninona
fa izy mariny ianao hoe otonao inatratrano ovona tsisy an'izany manda sady to de ve matahotra ninja koa aly tsy matahotra ovolona tsy matahotra batra tsy hanao an'izany tre amanda tsy mpamon'olona nge diala monjy ianao hoe so de izany anenjaka ty ianao izy anenjaka ianao andao iaraka amiko de any an-trano ianao mato tsy misy mpamosavy hitanao izany any fantatrao koa ipamosavavy aleo hoe kena mba anavany an'izay lasaina fatako aleo izy hoentina any an-trano fa nanotrano zareo aza tsy hitany fantatry iny manda misy le tena tsy hitaka leo tsy hoany tamitsy aloha ka andao ao any aminay lo tena misy mparisavavy any tsy misy an'izany tsisy mpamosavavy zany raha tia mpamosavavy tiako ity de anaika do mo zany zany amiko eo ale za tia rina de amizay misy magnendaka eo soa de omeko meko tontolo daka mandrivoivo eo tsy izy an'izany sady tsy ana ny lalana manda izy akoa zany mba mamety an'izany tena ny nijeriny manda mamy loatra izy ka ataobahoana zao mifananganana any io andraso ao eo miafara amiko aloha ianao zay vao mitsangana ka tsy mamoka kosa malemy fotsiny tongotra iny fantafatsangana io mandresy io mandresy mba hampio kely tondra azy eny amin'ny fiara so de mba hanahirany zao fitondrana olona tsy fantatra ny trano zao mpiara-mianatra aminay nge io ry dady fantatro tsara izy mba misy ankizy maditra sy mamilava koa zany miara-mianatra aminareo zany raha zao ka mba mety manana olana kosa angamby izy fa ny ankizy miara-mianatra amiko fantatro daholo ny mifahendreny ry dada tsy mba mananamana zany izy sady tsy de be resaka indrindra fa io mandy eo de asa fotsiny zany nahazo aminazy io raha ohatra hoe tsy endratsika nandeha taty izy mba hadidiko indray zao mba manavitra azoko tsaroko tsara mantsy nanavotany anatany ampianarana zay ray mandeha zay fa nisina ray tsy tany ampianarana tany fa nataon'izy inona tany ndre kosa tsy nataony inona aloha zaka mba nila fanampiana fotsiny aho tamin'izay de imanda amina nampia zany efa miteny amdre rehefa misy olana any ampianarana de aza dimo any miresaka amiko ninonino zany eny ndrery dada zay tongosika atero any amin'ny efitrano mba inany tovolahy ro mandresy dada misaotra dada nafinaritra be nysoary atsika mianaka androany rehefa sambatra ngely zanako de mba sambatra koa rehefa dada de sambatra foana de misaotra koa taminy nanaiky mitondra ny manda taty tsara nge rehefa mahay manampy ny afy de mba teneno izy rehefa milamina hoe aza manao mamontsony amin'ny sisy andao am'izay tsika hiditra aloha fa mangatsika misy olona tsony ato ohatry sa lasany amin'ny tosy ve ary toa misy taratasy ange io mbo mifandrinana io mandangamba nanoratra nyity fa misy anarana eny ambany bonjour mino aho fa ianao no ahita n'ity taratasy ity mialatsiny fa tsy de tadidiko avokoa no nataoko alina
tompikarakara sakafonareo iny no nanazava tamiko ny zavatra rehetra sady nampiseho tamiko ny sarindrivo vao tonga saina saotra betsaka tamin'ny fampiatranona dia mialatsiny koa tamin'ny adarana ataoko taminareo alina vokatry ny fahamamona efa lasa fa azo matahotra manda. Oay, Mama Siza ary taon'ny fomaraina retsy nefa mba fotoana tsy fianarana androany ka ay nijery an'ilay tovolahy iny efa lasa vomaraina be izy ka mety mba menatra koa ngamby iziko so ihany fa ny fomaraina kokoa androany ndresaka ta Mama Siza hono izy dia gaga hoy ianao na ianao aza ne tsy fantany akory nandritra ny aliny tsy fantanao ianao tena netony toka fotsiny izy ny aliny tsy nisy zavatra tsarony akory dia naseho anao azy ny sariko tena nahoanao izy nahita n'ilay sariko ry Mama Siza nandinika elaela izy vao nafantatra ny sarinao zay ie zany fe fa ay mpiara-mianatra olonareo ie fa andeha hiverina efitrano aloha ary Mama Siza ay efa misy ronoana ao ana karamila ianao ndre asa mba nanampy olona mamy ihany manda manao ny dato fa taiza moa ilany nandritry ny alina natory taiza isorana aloha Andriamanitra fa tsy naninona lahy raha nahita toro mihitsy alesy tamin'ny alina nieritreritra zay toerana tokony nisy an'la nandritra iny alina manontolo iny manda mbola manana zavatra ambaramiko nganao hitan'lahy fantatro fa tezitra la omaly tsy dia haiko loatra hoe inona moa zany tena zava-nitaka ka natonga ny lananao andreny fihetsika reny tamin'iny toan'la fa tsoro ny marina datoa tsoro raha hoe tsy tianareo tsony nipetrako ato tsy niteny an'izany aka tsy niteny an'izany mihitsy fa mbola tiako fantatra fotsiny hoe nisy inona teo aminareo mianaka omaly tsy te resaka nomba zany tsony datoa tena zafady aleo aloha lesy mba ilaminany iny raha iny inona no lazaiko amin'ny tefy raha miantso io izy ilazao izy fa mila psikiatra ny reniny psy inona ianao nke zany anontaniko zany so dia verinao fa tsy hainiko ary ilay zavatra nylazainao teo zao zany midika fa izy ny safidinao raha zaka orfololona mahazavy zao hoe izy zany ny tianao noho za aleo andeha mbola mahavita koa ny zanako orfololona ahoana reny fomba handaminana anareo reto hoe dia ho aiza indray zany ianao ry manda raha ohatra ka horoahana ato fanao any am-pasana zany ny tianao alehako any tianao alehako raha matin'iny ato mbola manana ny zanako any an-dafy arangaty lamina aloha ianao raha matoa efa miresaka manda io efa mifandamina izay mianaka fa ndihana aloha anao makana nefitramontsika dia avy leo aloha izay mianaka iresaka eto tsisy zavatra ilamin'izany tsony eto fa le lafiko le ny fahaladianao ry vololona avy alao aloha izay mianaka mba iresaka kely hiakatra eo indray anie ny tension eo andao fa ateriko any amin'ny efitranona tsika ianao dia vetivety fotsiny tsika dia mandeha makany zay ry manda bonjour dada fa nga mbola miasandray dada androany nefa tamin'ny heriny efa mba hoe nampanantenana iriva hoe tsy miakatra nampiasana ntsony revo weekend ka nisy antso tonga tampoka zay teo dia voatery tsy maintsy hoany zany fa tsy azoko andrano olona tsina lizy ao fa ezaka mba tsy ho ela loatra dia tokony mba miaraka amin'ny sakafo amiko zany dada raha taonroko ao fa ohatratrariko zay tia mifindehan'le tovolainy dia omeo azy rehefa mifotsy fa hitany mandresy tao anaty fiara hoe izy azy efa lasako amin'ny latsinainy indray azo vao mahafaka mamehana azy an'iny mba ataovy mbola tabatra ry dada zafady zay ary aloha zay aloha fa andeha amin'izay sao dia ho taraka oke dada
ianao setrakia zao romanda ezahako alamo vololona dia mba miezaka koa ela mba tsy hanao an'ireny toetrareny intsony dia izao koa mba iangaviako eny tato na misy aza disadisa kely ohatran'ireny atao trano aza mba mamerina ny mody alina ntsony alahy tena miangavy aletsy reny ny zavatra tena napasika andrinina indray ny lamantsy taloha efa nisy zokinay matiny ohatran'izany mantsy ka nahasarotiny azy taminay sandrondrolahy ny tsy fodiana trano mandritra ny alina tena ny fonada toa azo matahotra fa tsy hamerina indreny ntsony ahy dia mba miezaka koa manaja ny toan'lahy endry tahatoa fantatro fa manana toetra ohatran'izay mantsy izy saingy tokony mba ho atsaina ihany amin'ny maha-olon-dehibe azy na dia izany aza tsy dia tsara ny ampiarina amin'ny olona mantsy ny fihetsika ohatran'ireny matoka efa zaza endry alahy dia mino fa fantatra ela tsara ny zavatra tiako tenena telefonany teo tika manao manda manahoana tiany telefonanao fa adiny tao anatin'ny fiara tamin'ilay indray alina iny misaotra saika andray tena lasa izy marina ohatran'olona tsy fatany izany Fanny manao fa meno Fanny fa misy inona rehefa mamy ven'olona oriny fa mamony dia mbola tsy matadidy foana izy tsy dia azoko loatra ny zavatra tiandry lasaina fa tsy matadidy aoriana amin'ny fahamamona ahoana ohatra hoe omaly ilay olona mamo dia mahatsapa tsara rehefa naraina ny andro fa mamy tamin'ny alina dia mbola tsy hatadidy an'izany fatsapan'izany foana ve izy ahoana koa ary izany eritreritra indry izany rehefa mamy ka matory ange dia misinda ny toromasiny toka e ao anatin'ny fahamamony izany ny fitadidiana amin'ny misy very fa rehefa afaka tamin'ilay torimasy dia tokony hatadidiny zavatra rehetra amin'izay raha tsy hoe miverina misotro indray nga na marary mihitsy ka tsy azokeo maninona izy raha izany no manao fihetsika ohatraniko fa izy izany manda ve ngamba kita ao anatin'ny toka ihany no afantarana fa rehefa tsy mamy izy dia adino ny fisiako fa niara-ny sotro ngakinareo manda bonjour bonjour fa ye miaraka manda sy nonsiaka ay ve fa tataro aloha hoe niara-ny sotro taizanareo e gasy aveloaka io any izany mety ohatran'ny olona mifanena rehetra eny an-dalana angamba eny mety ohatray mifanenanay zavatra tsy atenanay toy e fa misy inona fa ny fa tena tsy misy zavatra arako ange nisy inona teo amin'ndresy manda tsy hoe manantena zavatra betsaka akio fa niveriko mba ampitsimoka fifandraisana teo aminay fotsiny izay niainanay tsy fantatro koa hoe manina fa malahelo fotsiny hanatsapany tsy firarahiny dia azy indry nafalanay ekipan-radio aza ny nanolotra ho anao teo ilay tapany voalohany tamin'n'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fandevokeloka nosoratany rs zita ireo namelany tantara dina coperdino ianitra riri erilala vonitsoa kloina liva vonjy narindra ary kristel nandray feo sy nanatotosy Olivier sy Jean de Dieu arahanao eto amin'ny heriny an'ito izao ny tapany faharoa
ny fotoana ny tantara eto ny anjany vakina karatra.